mikita zany tsara araka minarika efa nivakina tamintsika teo resy lavitra sika izao fa mila miavana mba miavana resy lavitra sika fa mila mifankaty andao hifankatiany dia mbola mora foana ny miteny fa mizavatra mitrano io dia Jesosy Kristy arivetsehana hoe miaraka mpianatra izy tsy kisendrasendra tena Andriamanitra zao fa milohan'ny anatanterahany Jesosy Kristy ilay asa famonjena amin'izao tontolo izao dia nanoloran'ny tena ny fanavotana antsika olombelona mpanota dia nandeha mitokam-bavaka izy sy ny mpianany mba akahery anovohery avy amin'Andriamanitra fomba Jesosy mandrakarizy zany hoe mitokam-bavaka mba anovozana hery amin'Andriamanitra fa nampiatrika ny asa lehibe fa ny tena marina amin'ny Andriamanitra azy dia tsy misy ilangan'izany akory izy efa Andriamanitra koa fa tea mpianatra ny mpianana izy hoe raha tea havita zavatra lehibe dia ny voalohany indrindra atao dia mivavaka ary zay no tonga azy teo hoe tsy izy ireny tokony mivavaka fa izy sy ny mpianatra satria rehefa mitokana izy dia mety mpianatra reto natory gary Jesosy miverina avy any hoe tsy maharitra ve na dia mora ray akory azy ianareo miareta tory mivava mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy mety ihany misy fanahy fa minofo mitsomanankery tena ilaitsika ny mitokam-bavaka toy izao ary zava-dehibe ny filoham-pirenena miaraka amin'ireo gouvernemental-tariandry mitokam-bavaka ary tsy ho zao ihany anefa amin'ny fotoana rehetra dia iaingo any amin'ny toeram-piasana misy aloha tsirairay avy atao ho zava-dehibe zany hoe fitokanam-bavaka mba hatafita zavatra anankiray fa tsy vitan'ny fahaizana amin'ny fahalalana fotsiny izany hoe mitondra firenena izany rehefa nojerena no vakina tamin'ny tanety amin'ny fahitalavitra ny CV-anareo rehetrarehetra dia mampahaizana avokoa diplôma nianatra tahitra efa tatsy miratovina tetsy teto Madagasikara fa niverana sisisa tena ilaina zany fa moa hoe tsy manampahaizana atao olika io ny teo aloha fa misy zavatra mila tsindrina dia izao azadiny mivavaka ary zay afatra fahatena miteny amitenantsika hoe andeha isika tena hivavaka aona tena mivavaka fa tsy mody mivavaka tsy hoe mameno fiangonana maka mpiangonana fa betsaka ny olona mameno fiangonana fa tsy iainany akory izay toritena tenan'Andriamanitra famizarana eo fa miditra ny sofina vy mivoaka ny sofina vanana be dehibe ny olona manampahaizana fa misy fetrany tena hitanao hoe atreto tsy voafehinao zany misy fananana basketball indray mandeha tamin'ny télé dia nifanitsana tao tamin'ny herinandro lasa ny ekipa Lakers sy Oklahoma tena ho misy tanora ohatrany dia maharaka ho azy na tsy mpanaraka azy dia nitarika ny Lakers ary 3.6 seconde mivoan'ny afaraminahitra 3.6 no elanelana tsy navy elanelany score zany azon'ny Oklahoma ny baolina dia tsy maintsy tititra 3 points zany mba ahafahana mahazo amin'ilay 3 points ny tititra ny anankiray dia ny sarona ny anankiray tonga dia faute ny olaka ny rehetra fa hety zany no tena hitana azy 4 seconde sisa ny baolina tsy rarana izy zay dia mandeha amin'izay nahazo lancé anankitelo ny Oklahoma nandeha ny voalohany maty ny baolina nandeha ny faharoa maty ny baolina ray sisa ino amin'izay efa teto amintsika zany dia efa orakoraka sitsika karakara fa voraka e atao izay voraka amin'ilay olona amin'izay dia tsy mandeha sitsika fa daholo namany mandeha daholo zao rehetrarehetra zao fa ny tena mahatonga saina dia misy olona maromaro ambony-kianja manao hoe manino izy zay mivavaka aloha
azy fa asa raha tena mivavaka tokoa fa tena tongavana dia hoe raha toa izy ka matoko fa olona efa manam-pahaizana dia io efa aitsika tsara zany hoe mahazo penalty olona karazana foty eo ambony kianja dia isy ny golina eo fa mitefitra ianao aiza le golina any amin'ny firivetratra amboniny but nyoraka ny olona ianao ty ivelatra tsy tsy maty fa mamidiry eo kely ko manao ve fa mety madakarivotra aza mizitanao fa mora ny tena rehefa ty ivelany aty hoe tsy mety zao tsy mety zao tsy mety zao fa rehefa ambony kianja sarotra ary zay indrindra milana hoe mila vavaka aza manantenanao fa ampy fahaizana mampalalanao fa misy zavatra tsy voafehinao mahatonga ny olona manao ohatr'izao mivavaka izy mety mivavaka ny kilany hoe aza atao maty aza atao maty dia mivavaka ny tena ataovy maty ataovy maty dia tsy toisiko re izy baratejery dia manaraka anasa na nahoana re zany dia boliny fa ny tena tongavana dia hoe misy zavatra lehibe tsy voafehinao ihany tsy voafehinao na mahay azy anao fa mila herin'Andriamanitra izany avy eo ohatra hoe andao sika tena hivavaka fa tsy ama fombafomba fotsiny no dia hoe mivavaka isika fa tena mila vavaka ny firenena ianao tena mivavaka fa adeha misy lavitra ianao hoe tena hiavana tena hifankatia tena hivavaka fa tsy ianao ihany tadi tsara fa Jesosy ihany no mivavaka fa mila mivavaka koa ny mpianatra ianao mety voafehinao satria fakapanamy be debe tonga viany daholo zao rehefa fomba fanao mahazatra tety monsieur le ministre ko dia telefônina kely fotsiny dia mivoaka sy mikely fotsiny zao kely fotsiny amin'ilay fomba mahazatra tsy fantatra momba zay ny tena zava-misy fa fomba fijerynay ity velany fotsiny zany malaza mikolokolo mihalatra mifampidinana repilainena zavatra rehetra mampanatra ny Madagasikara ity fa ianao iza no havita ihalanjany raha tsy mierin'Andriamanitra no miaraka aminao tsy tanteraka izany fa Jesosy azangena ilay midevono fanahy fa mainka fazenao tolorana vola kely ampake fotsiny ianao dia mivoaka io tolorana kely amin'izao fotsiny ianao fa mahatsiaran'ilay hoe 50 millions d'ariary tsy milaza marina na tsy marina fa mahatsiara raha zato tokoa reny tonga amin'izany ity pasteur 50 millions mbola tsy tamaso moako zany manangatana fotsiny ny ataonao rehefa manangatana tsy misy vonoana raha fotona vonoana raha befa dia hoe manangatana fotsiny lalàna mandika tena zangafonytanako raha fa manangatanana no azaloko 50 millions dia mino fa ohatry daholo hoe kabeazana ny olona hoe zay zavatra kely ity tsy tafoahany tsijybokitra intervention atsarona taovy an'izao tsy manino zany fa soa ihany any fa matahotra an'Andriamanitra ary zao no zava-dehibe alo hoe mila tena mivavaka fa mila tena mivavaka no matahotra an'Andriamanitra fa zay rehetrarehetra hoe tena mahay fa tsy ianao ihany fa mipiara-miasa amin'io mandrakariva moa dia tenen'ny olona ny hoe le filoha eny zany fa manodidina azy le ministre reny zany fa manodidina azy le directeur reny zany fa manodidina azy midika an'izany dia zao tsy rehefa ianao no resy lahatra dia resy lahatra no manodidinao fa mila entinao mambavaka ny mpiara-miasa aminao rehetra mba tsy ho tratra ny fakam-panahy satria ny olona ny alika javanataona moa ny olona zavamavola ka natianao ezaka fampandrosoana tahaka ny olona aza isika ka nefa tsy manototra ny fakam-panahy dia mitely any miverina andesika ry havana tena hivavaka mba tsy ho resy ny fakam-panahy ary tsy ianao miaiky eto mivavaka ny mpiara-miasa aminao eto mivavaka ny manodidina anao rehetra eto mivavaka mba ho fampandrosoana sady ampahomby fa tsy voafehinao na mahay tahaka ny olona azy ianao ny zavatra misy rehetra fa mila n'Andriamanitra zay mahatonga ny hoe miasa foana ny mpanao trano raha tsy Jehova no manao azy miarotolo foana ny mpiambina raha tsy Jehova no miambina ny tanàna mila herin'Andriamanitra isika
hanampy antsika amin'ny zavatra rehetra. Misy tantarakely anankiray maranako azy amin'ny tantarako ny fahatelo ity, mety efa fampatsika ihany. Razy dia gardien de nuit mpiambina amin'ny andro alina ao amina toerana anankiray, tanàna anankiray. Andeha amin'ny fitan-dranomasina tia patron dia nanafatra ny Razily izy. Razily andeha tsara ny tanàna fa andeha kapitso. Matoky ianao ianao nefa niaraka teto taminay hatramin'izay andeha tsara ny tanàna fa andeha. Matoky izy atao patron fa dia andeha ny tanàna ny Razily. Dia natory ny alina. Tonga amin'ny maraina tsy naharitra Razily fa mandeha tontolo. Tao navaravara chambre ny patron. Patron mbola hoe manova tontolo sa Razily tao farany mivoaka. Fa hoana Razily aza mandeha ianao. Aza mandeha ianao patron, aza mandeha makany an-dafy ianao. Fa hoana tsy aleky inona ny idiranao amin'izay. Ianao ve miteny ako hoe aza mandeha? Tena aza mandeha milela fanadianao. Na hoe ataon'ny aho hoe hipoaka le avion izay tokony andehanana reo. Tsisy an'izany Razily fa loha fotsiny izany tsisy an'izany. Dia miasista mafy Razily ny hafarandry. Resy lavitra fa natahotra patron dia nanapa-kevitra fa hijanona. Inona tokoa no mitranga mivoaka atao fampalalam-baovao fa mipoaka le avion izay tena andehanana le patron. Teo voatorakovitra sady faty. Patron dia mampiatsa ny Razily. Razily aoroa ny entanao ndarina mandeha. Garaka Razily. Fa hoana patron? Olona miambina milaivy fa tsy olona matory. Satria ianao natory, izay no nahatonga anao namofy. Tany antsika izany dia aza matoritory fa sao dia hipoaka. Fa mason'i Madagasikara izao dia eo aminareo. Raha tsy tafavoakinareo dia hipoaka andraity zavatra ity fa soa ihany fa misy Andriamanitra isika. Afatra telo nampitantantsika teo mampaomby izao fandrosoana izay ezahana ireo tovolo iarana amin'ny gouvernemanta izao. Dia ny voalohany tonga ny andro iavanana koa dia hiavana isika. Ny fitiavana lehibe indrindra dia Andriamanitra fitiavana koa andeha dia fankatia isika. Fa tsy ampy ny fahaizana mampalalana entina fampandrosoana fa mety ho resy fankatanaina koa andeha tena hivavaka isika. Fa raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ny tompony ho avy anetry tena hivavaka sy avy ny tavaka dia hiaina an-danitra amelany lehibe ary anasitrana ny tany. Ho an'Andriamanitra lehibe ny voninahitra.